Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy. Anatin'ny vanim-potoana manasara taona na fararano isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mahazo vahana tanteraka ato anatin'ny roa andro ho avy ny andian-javona etỳ amin'ny faritry ny afovoantany. Ito kosa ny oram-baratra ny avaratra sy ny avaratra atsinanan'ny Madagasikara any ato anatin'ny 12 ho avy. Ho amin'ny rapitso alarobia 12 ny volana aprily 2024 ho amin'ny maraina dia andrahona ny andro. Any atsimon'ny Madagasikara any, izany hoe any Androhy sy atsimo andrefana. Araka nefa voalaza teny am-piandohana dia hisitraka andian-javona na zavona vao maraina ny aty amin'ny faritry ny afovoantany iray manontolo tahaka izay koa ny aty amin'ny ilany atsinanana. Ho maina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny alarobia tolakandro indray dia anoram-baratra avokoa manomboka any Dianasy Sofia any, mahazo any Savasy sy Analanjorofo ary etỳ avaratry alaotra aty ny aty amin'ny afovoantany moa dia andrahona fa mety arahana orana tandrifin-drahona malefaka izany ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny amin'ny faritra avo rehetra amin'izay amin'ny afovoantany izay. Ny amin'ny faritra sisa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny maripana dia misy fidina ny maripana ambony indrindra ny aty amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara aty. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia 20 hatramin'ny 29 degré celsius ny taremarika. Ho amin'ny alakamisy 17 ny volana aprily 2024 indray dia hitohy hatrany ny zavona na ny zavotany vao maraina aty amin'ny faritry ny afovoantany aty. Entanina araka izany ny mpitondra fiara eny amin'ny lalan-dehibe sy ny lalam-mikodàna rehetra mba hitandrina satria mety hena ny fahitana. Andrahona ny tolakandro amin'ny izay faritry ny afovoantany izay, izany hoe aorian'ny zavona vao maraina. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro fa ny any amin'ny faritry Sofia sy Samborano iny any no ahitantsika oram-baratra indraindray. Ny maripana indray no arosantsika manaraka amin'izao fotoana izao 12 degré celsius no mangatsiaka indrindra ho amin'izay alakamisy izay any amin'ny faritry Vakinankaratra, fa ny mafana indrindra kosa dia any Mahajanga any 5 degré celsius. Ny zoma 14 ny volana aprily 2024 indray dia saika hisitraka oram-baratra avokoa ny amin'iny andrefan'ny Madagasikara iny, izany hoe any Anosy sy Samborano any, tahaka izay koa ny Melaky, Bongolava, Itasy ary ny faritry Vakinankaratra. Ny ankoatr'izay moa dia ho maina ny andro na hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Hiakatra kely indray ny maripana amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara iny ho an'izay andron'ny zoma 14 ny volana aprily izay. Andeha jerentsika Tsipriana mahakasika ny maripana. Ny morontsiraka atsinanana dia eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 12 degré celsius. Ny amin'ny morontsiraka andrefana kosa mandina 12 hatramin'ny 15 degré celsius, mananika hatramin'ny 17 degré celsius kosa no ambony indrindra ny amin'ny distrikany Beroro any, ary ny aty amin'ny afovoantany dia eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 19 degré celsius. Momba ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo indray dia atonony amin'ny ankapobeny izany, manodidina ny fetrany eo amesa avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina ho atony amin'ny ankapobeny tamin'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo. Aza dinoina hatrany manaraka ny vaovaony mety toetry ny andro amin'ny tranokala www.meteomadagascar.mg, eo ihany koa ny application mobile Meteo Madagasikara officiel ary ny Facebook fohy be famantarana ny toetry ny andro. Mandra-peona tompoko.